Tany lolondia. Ho lalaovin'ny Axiel, aina tsaroy. Sois faniry, age tsoko bienvenue. Nanantotosa vahatrana saina. Nandrindra ny ara teknika, tandrefy sy tandindona. Nandray feo Roberto. Dia ahoana kia? Maimaika any endry izany e? Zany eky fa saika ho any amin'ny itsy io fa neny ety an-dalana tsikako. Ndrina tsoko fa tsy tratrantso mihitsy. Anga? Fa misy inona ke? Ka tapaka koa ny anjiro tany aminay e. Lobaty efa hatramin'ny maraina. Zany ve ke? Ie. Zao e. Nandefa SMS tamiko ery. Nanasa antsika izy. Tsy haiko ny antony fa hoe any amin'ny restaurant Lolita no nitondrany antsika. Zany ve? Ahoana re zany e? Za io nefa saika ho any am-piasana ny dadanay. Fa amin'ny firy aloha ilay izy e? Mbola nito lakandro nge zany e. Ve? Any ho any amin'ny Dimira. Dia eo amin'ny lapan'ny tanàna hono mifampiandry. Raha izay dia ho avy Izay aloha fa somary mbola mamaika kely ake za fa mbola ho any ankofafa. Après-midi zany e. Eny ary masitondry. Tonga dia komando io izay zavatra ho antsika avy izany miankoka ninona lany eo sady za koa ninona nasanareo e. Tena marina ve? Nanapoka tany amin'ny PM indray nga ery zany nitao semanam-bola. Hita ho aky za koa gaga. Nitovy izao ihany ny karaha mandraisitsika nefa dia larery izany nandoa. Izay nge afaka manampy e. Mba nisy bizina kely nataoko izay fotsiny e. Aza misahirana fa amin'ny mampinamana antsika ihany koa nanaovako an'izany. Milay kosa le zandro bainina. Fa zao aloha eto aty menu ijereko kely izay zavatra tokony komandiko. Alefa izay komandonareo e. Aza misalasala mihitsy ho Sisy bedy ty Ndrasary. Nyato avy andreto e. Nya ito. De ty koa. Ny akosa indray tonga dia asiako mafanafana aloha sahona litira ery. Zay mihitsy ka. Tsy maninona ho azy ataonareo. Ny andray le mahazatra iny ihany Sura mihitsy Ok. Sady patron eto manome toky e. Marina mihitsy hoe patron kosa fa mba manam-bola kely androany dia mba mampifaly ny akamy e. Tena milay be lesy izy zany ary aleo tonga dia tomboka amin'izay fa taraiky betsy. Ory zany ty lesy ny komandinay dia mba ataovany akaingana ihany fa maika be zay io Oje, fa maika hoeza koa zao raha tika. Nalazy ndrikotsy. Laha koa tena tsy mbola amin'ny anora rivana izao e. Kana marainy eto raha mosika maninona zabotsy nge raha pitsy hoe tsy fesana. Marina mihitsy zany. Sady maninona tsika raha mba mamorona programma kely amin'ity weekend ty mba hivoaka kely ny tanàna ohatra asa mety apo. Toanako mihitsy zany hevitra ratsy zany e. Eno Efa elaela ihany sika izay tsy mivoaka ny tanànako. Tsy maninona izany fa aiza no eritreretinareo alentsika aloha e. Oka mba toerana tsy lavitra reto Ie, marina mihitsy izany. Dia nefa aiza ro ny andehanantsika e. Sao dia mahitsy ery. Vao maika mety amiko tsara izany indray voaka izany. Aiza ry andraso hoe oka fa mahita. Aiza? Eno Le izy aloha somary lavitra kely ihany ny aleto Andrenivohitra. Manaraka iny lalana makany Masobe iny. Fa aiza ny anaran'ilay toerana? Ambohinala kia. Aiza tsara hoe lesy? Ambonala ho
rehefa somora ihany ny daba rato atotototony labena izy zany efa mba mandeha mora ihany ankizy fa ny lalana mihitsy ny ratsy fa hono amin'ny firy izao izay mba manana montatra andraso hoe amin'ny folo ora ankizy zao fa mbola lavitra ve zany ambonina ala zany le sa efa akaika 12 kilometatra eo sisa dia tonga fa hono aly ty inona daholo aloha ny tena mampiavaka an'le toerana ao alehantsika rakotra ala maintso izay le izy misy rano madio mangatsiatsika azotsika ilomanosana ay kosa dia misy voankazo isan-karazany ihany koa raha ny tena marina dia tany tompoko ladadatoana iny ihany dadatoanareo izy ales izany fa ohatry mbola tsy voaresaka ela taminay mihitsy zako aloha mbola tsy naheno rapandro no anarany raha vony kosa no andefiny mandriny nanoromponehana tao ambony ala izy mivady rehefa rehetrarety tamin'ny asany tia mamboly sy miompirahateo moa izy mivady ireo netiny natao ny roborobo ny asa fambolena sy fiompiany vetivety dia nananambo maro izy ireo vokatry ny fambolena isan-karazany matetika no nitsidika azy tany noho izany tamin'izany ny raha mamanay maka sakafo toy ny manga hazo vomanga vary sy ny sisy loza nefa fa tamin'ny 17 febroary angamba izy izay nisy nanafika izy mivady ka maty namony ainy maty fomba fianampiviany zany ozy nareo fa ahoana lesy tapaka ny ala ny vatany lesy ny lohany ohatra ny ratsambatany rehetra saika ny ala avokoa ny tanany amatongotra moa tsy lazaina ntsony ny lohan-dramatomba amin'ny ila tanany aza hita tamin'ny tany misy tsy hita fa dia nalevona moa izay hita ataovyserekoa lesana ny mahazoko roa mihitsy ny elitiny nahita zany fely morera aloha mbola tsy hitako tena oka izay fa tena mampiorokoditra be izany ka fanodidina antsy ve zany izy ireo sa natao ahoany hokapaina famaky angamba matoa tapatapaka toy izany raha tsy ambatan'izy mivady ndraikaiko efa nisy trangoatra izany moa lesa ty dia mbola netinlanaka tsy ihany zaiko tena koditra be amandrehan'izany sao dia mba misy matoto marina ary aty aiza kosa dia tsisy an'izany raha ty mila manaraka ny fitsipika kely napetraka izy ireo fotsiny sika fitsipika ahoana ly ty zao somary sarotiny rapany fony fahavelony ka sarotiny amin'ny fananany ao izy dia ahoana izany tsy manimbanimba ireo fananany aty fotsiny sika fa honandray ny enilako lefa maty zany dia mbola sa hoe ny matotohany natahorana sika mba manaja fananana fotsiny lesy fa tsy dia hoe zany eo lesy mivily ny fiara eo mihitsy efa tonga sika lafatra marina lesy zany toerana izany rakotra lamaintso matevina ary mbola misy toerana azo ialana volo tsara koa ary aleo pakako alokaloka ary aloha ny fiara milay be kosa aty tsara to mana zavatra fahavy zany anefa ka tsy haiko hoe inona ve trano tokana ihany no aty io le trano misy azo mivady reto ary mangina be aty izany rarany raha nisy nanafika izy mivady misy tanàna maro ihany nge ao ambadika tsimao oka fa azoko ary andao aloha iara ivoaka amin'ny fiaran'izay mainky ala volo tsikako hitanareo reny daholo ny fananany rapandro mivady fo ny fahavelony malalaka tena malalaka atrereampitany rano ery mbola izy daholo na vita kosa resy izy fahavelony ka nanaramany izy mivady dia izany no mahavitany fambolena petsaka fa misy voasary masaka bobaka be aloha ireo dia ahoana afaka maka ve sa afaka mihina ny lara dia inany fa ny manimba ny mahasarotiny azy fahavelony raha tsy zazakely lesiko animba aiza nanambrako izay zavany any ary nareo hoe tsy inany aleo ary mba haka way ny angamba dako akondro fa to misy akondro masaka be io andrefan'io reto lasa ery mbanare ary tsy miova mihitsy nisipy fa tena adalana akondro mihitsy resy dia maninona ka
Reto ny voankazo tena tiako. Eno e hoany foana ny akondro izy rakiki. Ary hoany foana ny voasary. Fa tandremo no manimba ny fanana ny dada tora-pandry. Fa hosim-bako ataoko ahoana nify nga reto fitaovana ka hoe mety simba. Mety hoe manapaka azo ny tiany ery ambara tamin'izany lesy fa mba alefaso lavitra ny saina. Ito koa moa fa lafatra tokoa aloha titerany akia. Ohatr'izao ngambozany say eteny zany rehefa alefa lavitra ny sainao. Maninona mora mba manao damaseva aloha tsika 2 andro any. Aza mba masosotra rado a. Zany koa ve dia masosotra anao e. Hitako. Arono ary malala ndre angaky tsy mba diaka voankazo. Ka aleo ihany amin'izao fa mbola vokivoky avy nenana cacapichon. Hafa koa zany ndrio ato ohatrany lasa sainana mafy zany vao tonga taty e. Fa misy inona ary malala? Tsy dia misy inona loatra ka. Fa hono alesy? Ahoana kely? Mba nanahoana ho any tena nefa ran'le rarana azony dadatsoanareo e? Hoe ahoana ny tindria anontaniana fa tsy azo. Fantatra ve ohatra ny olona namono feno ampibina an'zareo sa ahoana nefa ran'le rara e? Hatramin'izao aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny olona namono azy ireo e. Efa nanao fanadihadiana taty ihany na izany aza ny zandarina. Ve? Mampalahelo sy nahazo azy mivady ka. Fa zareo zany tsy mananjanaka sa hoe aiza? Mananjanaka miasa ny Kanada izy mivady fa tsy mba afaka nakaty no sisy tany mihidy. Raha tsika malala ihany moa io valana retina coronavirus mbola mianaka be io. Ie. Dia tsy nanatrika ny fandevenanandro ray aman-dreny izany izy? Tsy nanatrika fa nanaraka tamin'ny alalan'ny vidéo fotsiny ankeny. Mampalahelo be lesy nahazo azy ireo ka. Zay aloha. Ory zareo tsy aleo ve makeny amin'ny fiara amin'izay e. Ndao ary fa afa-po nareo e. Tena afa-po tokoa ity izay tena misaotra an'izany dadatoany lisan'izany aloha. Izay indray lafa manondrana. Ka mba misaotra azy akia manondrana ahoana ary. Aleo aloha velatra ety labasy ity dia eto ambony eto sika mipetraka e. Eo ary akia. Zay avy amin'izay ry izy rola. Milamina tsara zany. Ary alefaso amin'izay ilay zava-pisotro ireny aloha raha ery. Andraso ary fa andefa n'ity speaker ity dia haka ilay zava-pisotro e. Angala. Dia mba atao vira malaza amin'izao reny lesy a. Zany. Haizaka kalo fa ino lesy malefa anako. Kotsy. Zany, ahoana mety zany? Ie, avelo andeha amin'izao fa tsara be zany e. Dia tsy niveran'la rery. misaotra e. Mba voatao koa anie ilay divay tany Soviet iny e. Tsy amin'ny tavoahangy plastika ity ve zany e? Ie, indrindra. Dia misy biscuit inona nareo e. Ny angamba dia lasary aloha no akako e. Dia labiera glasy koa no sotriko fa zany tena mbola nakafoka be tamin'ny zoma iny e. Ela kosa aloha tena mamy toro tamin'ireny e. Tsapako mihitsy zany. Tokony mba nisotro tamin'ny atony ihany na izany ary. Ka nampirivy ny ery dia ahoana moa ary ny bandiny tsy mba hanala kely e. Ary maninona hoa malala tsy ahitana teny firy zany e. Misy olana angandry mikasibosy moa amin'izany dia boly eny amin'ny vava foana. Tsy sisa avandria ange aty ka hoe amafalalany e. Esory amin'izay kiny piso a. Manaja mifepetra izy ko. Ny lahy angamba amin'ny polisy natahorana fa tsy ny corona kory. Tsy lasa kosa aloha zany amafalalany zany e. Mafimela izy laha ty ratiko. Ka tsy zany ve ny 70 isanjato fa zany daholo nanaovany kasibosy. Tahotra polisy fa tsy zany coronavirus ny lisan'izany. Ishi, ela koa dia mahita lasina. Zany. Aleo fa isoroko ny kasibosiko raha izay no manahirana ny sain'ny rado e. Sady efa hihinan-javatra amin'izay dia tsy maintsy isoroko. Fa nisy fotoan'izay hoa zany akatra teny Anjomany vidy zavatra. Dia niakatra teo amin'ny totobatabetany lycée ilay miakatra avy any amin'ny RNCT iny e. Dia nisoroko ny kasibosiko fa za kosa ve na masepotra sy mafana. Kanjo adiniko no napiditra azy ozy nareo rehefa tonga taty ambony taty.
so ihany fa mifaina tamin'izaka dia mba nitenen'ilay kasibosiny lahy teo vao nikoropaka napiditra minitra visy tao aorian'izay nefa dia nandalo ny polisy ny zava-kasibosy reny saika tranga mba tsy loza hoana ry saika voasasy zany ny kamale aza ka tsy mizonga le reny polisy reny raha mahatratra e sady aleo reto manao kasibosy ihany raha mbola azo atao a tsy mora reny mahazo ny tomatina amin'izao fotoana izao e mba marina e lasa foiben'ny coronavirus tokoa aloha any amin'izao fotoana izao a kofineto tanina mihitsy isika mba efa naviana malalaka na dia mbola eo ihany ilay fepetra sasany tsy maintsy arahana azafady angeky mba hangalako kely io bombo anglais io e hita re ohatra fa angaly te ivataranja ataony evazio indray nareo sa mivary lavo makany aleo lesy mba maka kely amin'ity fa ohatra miakatra koa anie zany hafanany masoandro zany eno a maninona raha mifindra iry amoron-drantsika sady mba afaka milomano koa ne sa hoana ery tsy maninona mihitsy ekia sady misy vato azo ipetrahana iny dia atsaneto izany ty zavatra mipetrahantsika ty avelo io ka zay ilay tsika eny ihany netiny tevimby ny tavango tokany lara hoentina ny rado a sa iza indray ny tedaviny lahy tondra azy tika ohatra zay nella saika adingo tokoa letsy sady mbola sy nanalana izy ity a eto apetraka renetandreny e dia samy mahazo fipetrahana amin'izay metimety amin'sika avy mba raisynge ty azafady e tsara kosa le izany rano izany mahadia mangatsakatsaka ery tsy lalabe ve io e mba te hilomano eo azo eo akia tsy dia nalina firy eo fa angamondry mahay rano ry iony a ohatra mahay ako mandeha pisina ane zao sipy zao ry bandy kosa ary andao ary tsika hilomano e andraso aka zavatra azo entina hilomano ary aho e nareo roa nga tsy mba hilona rano za ngamba tsy faheriny tsy haiko ny lohako ihany misasako dia vita ka tsy andro aho fa ahoana ka nefa ena ihany ny teny hoe mafana teoko ka aleo izay sy malala mitazatazana anareo fotsiny lesy a somary lalina ihany zany rano zany ry iony a mahay rano tsara ndry io mahay ahy e ay metiana moramora ary fa raisy beto ndry e oe to mangatsika be ka le rano izy tamin'izay fa hilomano aka ary ndrio a tena variana be zany ry malala tsapako mihitsy zany vao tonga tety isika misy zavatra mandindondindona be ala izy a vahoana ary tsy fantatro hoe inona mandidina ohatra ny ahoana kia ka tsy fantatro mihitsy ange so mba nitantarako ny lozana azo ny datoram-pandro mivady ary no ao an-tsaindreo tsy fantatro e aza efa lavitra amin'izany tsony akiny saina maneritreritra zavatra efa lasany izany ekeko fa mafy taminay ny atrika izany kanefa tsy maintsy niezaka nanadino zay hafiriana teo tokoa moa izany ny sehon'le tantara heritaona lasakia fa zao malala hoe ndao mba handehandeha kely sika mandra-pahavitan'izy roa milomany eo e dia andeha hoe sika mba midikodina ao anaty saha ihany ka tsy andeha lavitra kory sika ni ndao ary lasa izy roa fa ho aizy ary maninona moa raha raotiko amin'izay fotoana tsy mahery azy ireo izao ny fanamborako ny fitiavako an'olona tsy izy fotoana tsara toy izao tsiny mantsy to variana be ny lazany mandinika e tsy hoe izany akia fa iony a ahoana lesy avingy indri ataoko koeto ety avaratra ety marivorivo fa misy vady dia afaka mitsanga ndry
jerendringy atrety ambaniko ihany ny rano. Fa misy inona rado efa hito ary ahy Tsy hoe inona ny ela koa manianiaka ary aza masika moa ary tena endraviako indrindra tsy sian-doatra raha ilazako zavatra. fino zany ary maninona fininao misitana kely moa rado atao nelanelana amin'ray metatra Moka moa tsisy mahita ny itsika aza hidika ao ary iony ka teneniko ina ilay tianao atongavana zao ary efa mpinamanatry ny ela be tsika ry iony dia atsoko ve raha to vahoatra indray izany elako izany. ahoana to tsy mahita ambary ianao to izy fa miaino anao nge zay atsoko ve ho raha ilazan'ny anao tapoko ahy tiako indriry iony izany vonona ny ankavady andria mino fa efa fotoana ny angambo izao. mamy vela zany rato tsy mamy zany aka hitandrefa nga za mbola nisorotoka mihitsy teo eny fa tsy mino ny zavatra voalazanao teo fery taontsika mpinamana dia zao vao nilazan'izany vela ka zao ny fotoana mety ry iony tiako ianao ary tsara ny eo raha ohatra ka olona efa mifankafantatra toetra ohatrantsika izao no mivady tsisy miafina aminao tsony ny momba angambany ianao koa enoko fa tsisy miafina amiko na dia kely azy. eny aiko izany fa tamika be tamiko ka tsy afaka ny amalanao zao dia zao hoe tianao koa natsy izany ve aleoloha za eritreritra tsara rado tsy kilalao matsy amiko izany fitiavan'izany eny azonao toniana tsara ny mino angamba fa omenao valiny mahafa-po fa azo atao ela be kosa kina izany aza izany ry ony raha anjara ilay izy dia tsy maintsy hotanteraka ny amintsika fa aleo amin'izay miala tato anaty rano tato ka ohatrany efa mihamangatsika zany andraso aloha ry ony ahoana indray afaka manoroka andriva izy aza midaladala ho afa ianao koa io moa eo ary raha zany mampitongizina anao eo merci beaucoup akia ho tanteraka ihany angambo tia ny zavatra nyresanay sy eryvoatsy elo maninona moa raha manambady amin'izay dia izy ro vavy namana ihany no alaina vady efa mba mifankalala toetra tsara mantsy izay malala ho ny an'ny riva za kosa manany any hoe sery fiainany haboloko aminao amin'izay ny faniriako anao andeviny mandroko ny oro malala efa mba ela ihany mantsy izay mifankafantarantsika izay mino fa tsy ho tsinoko izany ka tovariana be fotsiny ho ahery tsy izany loatra ki fa zao hoe ahoana lesy malala tsy ianao ery tsy aho ianao endry malala efa ela be izany fa zao vao azoko ambaranao dia maninona ny zao vao naborakao ka misy fotoana ny daholo agnekiny zavadrehetra tiako ndre ary voninahaka le oravaka ny tokantranoka efa samy asa raha teo sika sa eny reko izay fanirianao izay ery fa aleo tsy niako kely dia omeko valiny ianao ny manaraka tsy maninona tsy maninona kia fa izay teo no mahandry eny marina izany dia ahoana moa nataontsika fa ny andro ane mandroso ihany za tokoa moa efa amin'iray atoandro izao ndao isaka fatoandro amin'izay ka sady raha tsony koa rehefa reniko ndao ary hamonjy any amin'ny fiara ary efa mifampitatana ny noho ny sirabo izany poaisa angambany an'izy roa raha ny fijeroko azy zao ka ny anaizy malaly tia intsay na ahoana andao le sy nisitaka kely tsika ry lafa ohatrany te hifoka sigara be raha iry
malala mantsy ohatrany tsy mahazaka fofotsigarako. Mandeha ana mihitsy nareo mandeha ka na za kosa tsy mahazaka. Efa lasaka izay ary eo aloha nareo roa vavikely manao sieste. Tiaona marina ny tireny teo reny Ohatra ny amonina ny teny lakozina. ka nareo fampitatana teo reny lesy ka zaka ny lasata izy. Naborako taminy aloha ny fitiavako azy. Zany Fa izy mbola tsy nanome fahoteny mahafapo fotsiny. Fa nino lesy afa anaiky izy sarotra misikakony izy zany hoe tonga dia anaiky eo izany fa somary mba mampifila kely izy aloha ary ianareo nanahoana tazako ange nareo ny fampitarika teo iny. de mitovitovy ihany ange zany Ay, namborako taminy fa niriko anambady azy fa mbola tsy nanaiky aloha izy mbola eritreritra alohany mino fa tsy andako izy raha raikitra marina zany atsika efatra dia ampiarahana ny mariazy. mety koa zany aloha Zao maninona moa raha mbola matory aty sika dia raha pitsy vao mody tsy ampy mihitsy lesy ny fotoana mba hanalana azy ka. ka afaka matory ety any atsika fa mbola misy fandriana ao an-trano Kosa naiko fotsiny sy anaiky izy ro vaviko reseo lahatra aloha malala ny lafa ho resiko lahatra io ny io ny aloha avy hatrany dia naiko fa malala ny tsy haiko ka zay ny ay milaza ho mahanatsindrimany zany mantsy izy iny misy zavatra mandindondindona azy ony fa tsy fantany hoe inona zany vely ty. Reto dia tena hatory ato amin'ity trano ity tokoa ve sika ohatry ny mampatahotra izany. Ndriko ke dia tena sarotahotra ka olona efatra mirijarija be zao ve kitsika izany sahaninona atsika eto mety nahasahinana nafika ny olona taty any noho ny fahateran'ny zareo na zany aza kiry io ny matahotra ihany raha ny sitrapoko aloha dia efa tsy natory aty mihitsy sady vao mieritreritra nahazo an'izany dadantoany hetra izany dia ohatry misy rahona mainty be izany aky misalovana aza lefa mizantsony any saina maneritreritra reo hita ho marina ny tenin'le ry izany dia aza daholo lesy mifandrina ato rehery to tsisy akory amin'ity hevitra ray tiako. Ao any hevitra mivadika eo misy fandriana roa ao sika ny matory ato mantsy hevitra fandraisam-bahiny ohatra eny tokoa fa ny fanaka sasany tato moa izany efa nentina nakany andrenivohitra eny ekea nalain'ny fiara taty misy rangagardien izay ihany miambina aty fa tsy eto izy mety rapitso ihany izy vo tonga eto ny antso azy mantsy aho maly nefa hoe ho tonga aty dia nanarotra nitsidika ny vady aman-janany izy mba mahatokana koa lesy zany gardienareo zany ka tsy lavitra eto ange ny tanàna misy azy fa ary atsimy kely nyity toeran'ity fotsiny za ngamby ivoaka an-davarangana fa ohatry misy fofona fahafa be ato izany ka hitao sa inona izany mahay mbolao koa fa efa ela tsy nisokatra ity varavarany ity ndao ary ndry raha ivoaka akarivotra kely any an-davarangana ndao mihitsy dia nisindraha marina moa izany ty trano ity tamin'nisy onjavatra tato feno raha daholo ny gorodona raha zany anie ka mampatahotra ihany sao dia tonga tampoka koa izany jiolana nafika ny dadantoanareo izany amin'izay ilay gardien tsy eto akory aiza kosa kiny dia ho zany tsisy jolasa nafika atsika izany tsony eo fa aza manandry efa impirina tory tatyany izahay tao rianina hafatesan'izy mivady fa tsisy naninona tsony enjana be marina nao izany dadantoanareo izany lesy fantana aloha raha ho aniny sery kely lafa eo izay sy kosa ifampiresaka avy ihany okiary misy zavatra konkonominareo reo laty mihitsy ho aiza tsisy an'izany akia hita fa zaniko toerana hodidinina ala mateviny tsy hoe amboninala azo ambara mahafinaritra aloha fa vao mieritreritra nahazo an'ireo mpivady dadantoany ery marikoditra foana toa mbola hita sara tsaina avokoa ireo raha nikoriana tamin'ity trano ity
mikikikanizy mivaty eo ampaminonina azy. Fa iza loatra reny olona nahavanodozana nafika azy ireo e. Tena olona tsy mifaditsolana, tsy matahotra ny atahorako. Lasa vinany inge malala izany e. Fa misy inona ke? Ainao manaitra? Ay, novonjeko atsindry fa variana be ka. Efa elaela mihitsy aho no teo ambaravarana andingandry fa tsy te hanaitra andry. Kay moa mbola taitra foana ndry. Tsy aleo amin'izay sika miditra any an-trano fa sady manaikitra koa izany loko izany ka. Ndraso aloha rery. Fa hoana ke? Zao e, tena tia marina ve aloha ianao e? Oh, ay, tena tianao malala. Tiako mihoatra noho ny zava-drehetra. Ka matahotra ny ahy ery e. Tokony ody androany ihany sika ka. Ka tsy mety tsony aky izany satria mbola misy anie ilay couvre-feu any amin'ny ville. Raha zao sika mody dia any amin'ny 1:30 alina any vao tonga e. Asa matahotra ndry fa eto aho hiaro ndry foana ka. Enona dia hamozako nay koa aza tsy maninona fa ataoko izany. Misaotra ery faly be amandre an'izany. Izany? Afaka mamihana anao ve aho? Efa tsy maninona e. Izany izay tanetany foko marina. Maninona re zao ny vonamborako taminy izany fitiavako izany. Izy nefa dia hitako isan'andro foana hatramin'izay. Nefa fahatra foana lelako hanambarany taom-poko. Izany fareko midoboka eto atratrako ny fony. Ery Ahoana ke? Tianao koa? Izany? Ie, efa ela izany e, fa tsy azoko naboraka taminao. Izay ny antony tsy nananako olon-tiana mihitsy hatramin'izay fa niandry anao foko. Tena marina? Ieno Fa ay ka tena tiako ndry ity nahoana reny zao vao fantatra hoe? Ie, enona dia efa nanao sipa azy ianao. Naratra ny foko tamin'ireny e. Fa tsy azoko natao ahoana moko. Aza mananty fa efa tsisy olona miaraka amiko intsony anie amin'izao e. Izany. Efa ndrirery amin'izay ny fitiavako ray manontolo. Izany ve? Sambatra be izany manana anaoko. Dia ndao amin'izay sika raha ho any an-trano. Ndao ary e. Ahoana ity nanaovana ny fandriana raha ery? Hita eo ihany le izany fa zao aloha. Nanao namarina ny anareo roa fa ny anay ny lamima ihany Kosa ny anay koa aloha ny lamima be. Tsara kosa izany. Ary maninona ary raha tonga dia samy tanany azo dia samy miara-matory amin'ny olon-tiany aby sika. Tsy maninona arika. Andraso teneniko io dia batainao amin'ny salon izany kodoro anankiray dia ao izay. Nareo misamina kosa ny ambadika any sa ahoana? Ilay izany e. Fa andraso aloha mba handany kely disigarako ty dia miditra avy eo. Ok ary. Tia aho ny malala. Tena tia. Ary efa ela be. Tsy nampoiziko enika. Iray fandriana voalohany izany izay androany ny alina ko. Andro iray mety hanan-danja tokoa angamba izany. Indrindra fa ho azy. Asa aloha fa tsy fantatra hoe. Oay! Fa inona koa ny zavatra atao mitsorika tao anaty kirihitra iny? Indray mipimo azo dia tsy tazako. Ohatrany hoe biby izany le sa inona re? Ka aleo makany an-trano sao mba bibidia. Ionya. Ahoan'izay? Tena mba dia tokoa ve ndry io e? Vao izao ve lesy manomboka dia tsy matoky sahady lahy. Tianao matona anaiky hiara-tory aminao? Sambatra be raha izany. Lasaiko anao fa efa elaela ihany izay sery no ny fandamin'izao rehetra izao. Hoe ahoana? Hoe akanareo roa hoe andefy mandrika. Fa efa mba mandroso anie ny taona e. Nefa isika toa mbola samy variana foana.
tsisy nanantsaina n'izany resaka fanambadiana izany raha tsy izao. Izany a dia ro finary no ataontra raha antsika e. Ay mety tsy ho elaka miankina amintsika ihany io ary raha ny vinavinanay dia ampiraisina mihitsy ilay andro malaza. Milay kosako dia samy andro izany tsika raha izany. Oay, ino izany zavatra midony izany? Ohatry ny ao ambaravarana miditra ao ambany izany a. Tokoa mbola anjany indray ilay izy. Ohatra hoe misy misintona ny varavarana mihitsy ry ony. Ino a? Mba enon'izy roa ary ve izany? Tena misy olona mitady hiditra ato izany ka andrasy vetivety aloha tsikoloviko eto. Ina re izany Andriamanitra, matahotra izany. Tena mbola ao ambaravarana foana. Misy inona lesy rato ao a? Tsy tazako. Asana mety aiza izany anga? Efa mezaka mitsirika ihany aho eto fa tsy mahita inona. Chéri, misy zavatra ny any ivelan'ny trano izany e. Toa tsy taitra akory ianao? Rieko izany fa ifo mihitsy azo ka andao any amin'ny radiona aloha isika. Matahotra mafy aka. Izao ary ilay efa nampoziko. Tena misy zavatra hafa ao ivelanao izany e. Aza mbola matahotra loatry, aza mbola matahotra amin'ny malalako hoe eto foana hiaro indringa e. Eny e, fa raha sanatrika ireo olana nafika tatalo indray no miverina dia ahoana? Tsy ho tapitra maty ato isika. Fa misy inona tokoa ary no ohatran'ny mandeha zavatra hafahafa miditra ao ambaravarana izany izahay. Aitatrinareo? Ehe. Sany mbola mikatokatoka varavaranao izany foana. Tsy hay hoe iza. Io fa tazako kely. Andraso hoe jereko tsara. Andriamanitra, to biby olona. Ny endry mampatahotra be. Mitazona zavatra ohatry ny famaky maranitra izany. Faharoa bava nilatsaka. Zato lava sy maranitra ihany koa. Toa mierina koa anie izany. Mazava ny volana ao an-tokotany dia tazana tsara izy. Aleo mialy aingana eto amin'izay ka. Inona ilay tia mitazana eto? Io lesy io jareo. Ay le jere. Manakotsana varavarana miditra eno a. Dia zanatra eo tafiditra aty ve? Tsy haiko lesy. Inona no tiana atao a? Aleo mitady fitaovana afaka hiadiana aminy isika ka. Izany ary fa rotika ny varavarana dia mitady hiditra izy. Andriamanitra, tena misy olona tafiditra izany. Rato a, inona natao fa matin'izany eto angetsika e? Andao aloha hiafina ny anefitra ambadika any indray. Andao aingana. Ampitiro aingana ny akanjo mafana anao chéri. Aingakangana ho a. Andao ary efa mety ty. Rato a, matahotra be a. Izany fa miakatra ny tohatra izany indray nge izy e. Andao aloha hiafina e. Andriamanitra. Midire, dia andraso dia namafy indray ty varavarana ity a. Nefa toa tsy sidriny akory ka ity varavarana ity izany. Tena efa anjany range lesy ilay izy ao ambadika ao e. Zay vao tratra eto tsika. Tsy rio mafy ny varavarana fa mitady hiditra izy izany. Samy miara-manosika. Ao. Tena mitady sokatra varavarana fa tsy tohatra. Ao e. Andriamanitra. Mafimafy e. Misy tanan'olona ratsy be. Iny. Fa tafiditra eny. Fa tanan'ina rety Andriamanitra. Eo rety tsindry mafiana varavarana ve fa io vaokeo nge tokony. Azo fa hitapaka amin'ity antsikely anaty posika ity e. Ino tatazo e. Zay fa miverina any. Zay fa mbola mierina ao izy izany e. Misaotra lalesy rato a. Tsy sorana ka. Aleo raha rotina izy miveriny tsoka. Aleo mivoaka ny varavarankely sika dia mitsoka mialato fa sao faty ato sika marina. Andao ary. Tsy avy be ve lesy chéri a? Midina amin'ny lamba kia. Ndao aloha bataitsika io armoara lehibe io dia atao eto ambaravarana io toa anoana ny varavarana mba tsy ho afana. Ka aingana ary. Ao bataina aingana. Nareo roa
mibata eo aloha fa izay sy malala mibata atoriana sa hono. Le izy ary mavesatra be fa aleo atositosika ikisaka ka. Sao angakainga anary. Ainga anary. Efa mba mikisaka kosa izany ka. Eo. Alefa izany. Eo tonga eto ambaravarana ihany. Dia andao amin'izay raha hivoaka tsika. Dia iza mivoaka voalohany. Izantsika le ty. Aleo zany satatra azy dia manaraka azy iony. Dia avy eo malala. Dia rehefa tapatra mivoaka daholo izay izy roa vavy dia midina koela. Amin'izay manko mba mifampiaro tsika. Raha sanatria midina tampoka any ambany any le biby olona dia mba efa any. Raha sanatria kosa ka tafasoko ny varavarana dia mbola ato ialahy hiaro izay mbola tsy tafidina. Okey lesy fa mety tsara zany a. Ity rideau ty a miampy ny lamba firakotra tambatambatra dia mety dinany eo amin'ny varavarankely. Ka mboarainga anary fa efa in'izao tokoa ny anareo fa mitady lalana hidirana aty e. So ihany fa voatositsika misakana ny varavarana ilay armoara. Vita ty e. Lasa amin'izay lahy a. Eto ary tazopo tapany lambe. Aingana moa lesy rato a. Efa dia seria. Midina moramora ihany ka. Ay, lasa dia tazomy tsara ny ambony eo so dia minjera aty ambany aty a. Asa taitra lahy fa tazonina io e. Aleo afatitra tsara amin'ny tanany ty lampy ty so minjery eo ako. Zay fa tonga eto tokotany a. Lasa indrindry rony a. Tapitra lahy zay io sy rato. Anjarany malala indray zao. Midina amin'izay seria. Matahotra be a. Aza manandry fa tsy maintsy avitra sika e. Eny ary lasa hidina a. Tazomy tsara lamba hijinako. Aza manandry io a. To tsy ao anevitra ao ambadika eo tsony le biby marina. Dia sanatria lasa lidina ve. Iny kosa fa tafidiny malalaka. Za sisa aty ambony aty. Tonga dia makanesa any amin'ny fiara nareo fa za naraka anareo atoriana. Jereo fa ao anaty fiara ihany fa nalahidy. Ary aloha hidina aingana aloha. Zany hony e. Tonga dia andaontsika ao any anaty fiara. Dia ajanany zany ery. Andriamanitro. Iny efa nivoaka ny varavarana iny aza ilay biby olonako. Aingana esy fa efa inivoaka iny ilay biby olona. Hitako iny e. Aza matohatra fa efa ho avy iaro nareo e. Atao fotsiny izay ahatongavanao anaty fiara dia mampitsiry. Dia aiza zany reto ny lalana. Andao hidina avy aty sy nanantrano aloha dia makao avaratra ary ny farany tonga dia eny amin'ny fiara e. Andao ary. Iny fa tafahodina any ambadika any izy teo namako. Le biby kosa iny mitady anaraka ny zareo fa aleo midiko rebirebena eto aloha. Avy aty rasa. Iny fa niherika ary makaty amiko. Aleo mo taritiko makaty atsimo aloha ka manaraka ny lalana aty aloha ka vao mahita ny fiaran'izy telo dia misakana azy ireo. Aingana tonga dia velomy fiara rato a. Mbola tsy ato ry malala e. Ka izy indrindra zao no mbola jereko eto fa tsy hitako hoe nakaiza izy any. Nga tsy hitanareo izy enjea le biby olona any atsimo any iny e. Zany ve? Aingana ho a. Zanany iny ilazako hoe velomy ho an'ny fiara dia arahana any izy e. Andraso ary. Oe, tsy mety velona ny eto izany e. Fa ahoana ary. Ino ty? Andraso aloha jereko elo. Eto aty io torsiry io a. Ito ary. Fa inona ary ty? Aingana moa e. Ty fiara ty koa amin'ny fotoana ilana azy vao maika manondrana. Aingana ho a rato fa tratra ny ange ery. Fa manao izay azo atao any izy. Manao izay koa ny tenako raha misy tokoa zany. Kary malondry fa tsy lasan'izany ery. Ka mifanenjika ny foana ane zareo e. Andraso volemoko amin'izay fa mino fa efa eto ty e. Nisy zavatra kely namboariko manko teo. Dia mijery aingana ty anaty fiara amin'izay ary e. Zay fa velona. Dia ndao aingana amin'izay ary ho a. Ena kia.
Engany mba nanaraka lalana trany ery mba mora ahitana azy fa raha mifily lalana nge izy vao maintsy ho hita eo e. Torokely ny fanantenako tsy atratra ny biby olona ny herika. Le izy manko to manana vitesy be raha mihoatra ny olombelona. Raha izany aza aloha dia aleo fainganana ihany ny dia. Aiza foana ary ery oe iny izy kay iny miazakazaka mafy be iny fa le biby olona kosa ohatry ny tsy hitanakaiza. Oe andraso ajanoko eto aloha ny fiara dia andray azy tsika. Midira lesy raha hery misaotra sika maty sika kely sisa di azony. Eno a fa lasa izy rery Ino tokoa nakaiza izy? netiko ny vilalana tany anaty alaala tany dia solafaka tany anaty lavaka izy ka tavela tao. zany ve Fa za kosa namonjy lalana sao tsy ahitanareko. de tsy maty akoa zany izy fa solavaka fotsiny. Tafahitsika ao fotsiny. za le tsy efa tena nana mafy mihitsy ny amin'ny laka. Efa teo ambavahona mihitsy eny hafa soa ihany izy fa nianjera tao anaty ato to zay Tandremo fa io misakana antsika eo aloha io le izy. Andrekaka eo. oe le ty aleo fa hodonika any ty Andriamanitra mifabikana ambony fiara le izy eo tsy voadona akory kay zany eo ambony fiara zany nareo fa zany tena tafiakatra ao ambony fiara marina lesy izy zany ty voaloza marina. aleo fa viliviliko ny fiara dia aleo hijerany io Tandremo raty fa naloza amin'izany ange ianao ka tsy hitako anesy hevitra ry io ne zany fa mikapokapoka zavatra ao ambony eo le izy. Andriamanitra vakeny ny vita loza oe mafy eto misy tanana misitona neha zany io ne rehefa tao anaty fiara Ako fio ny tanana iny misintona andriny mitazoma mafy dia asa manaiky voasitony any ry io ne mafy be izy tsy le ho aifika mihitsy ane izy zany reto malala atsondrony an'ty akia aizany tsy aly any io eto ty angy anary zay fanafotsiny satranao Andriamanitra kaka zereo anefa pobarapezahany ny lasapoka azony teo tsy kia fatorano ny sandrindri mba tsy andeha rapy loatra oe vonjeo fa azony koa tsy tanako tsony no favorina reto Andriamanitra azony rato vonjeo ahy zareo io aloha io le biby sady sakany rato avy aty anaty fiara oay marina. so mafiano familina so manao losa eo ianao ka tena tsy voatazoko tsony ty seria filalana fiara matsika io misy voatiavoko aloha ay zany aho zany marary be zany lohako zany kay asa mbola metsika miafa aloha sheria aty amin'ny hopitaly any itsika aty amin'ny hopitaly hoe eno accident fiarany atsika noho iny biby olona ny fofony atsika iny oka fahatsaroko nanona tokoa le biby dia aizy raha tsyony voatona teo amin'le azo le biby ka maty voatsindry tao izy ireo kosa mbola tsy mahatsiaro tena noho izy ireo tao amin'ny devant eno fa inona no azo azy ka nahatonga izany irado voatsindry ny familiana tao amin'ny tratrany ny anyony kosa ny lohany ny tena fo sandray tsy dia naninona fa tsy hokika fo amin'ny fitaratra io tena tsy namposika ny zava-nisy iny ka nefa isorana an'Andriamanitra fa mbola tsy nisy matsika ny vavahana dia mba hatserovana izy roa tena koa aloha mbola tsy azo jerena angary zareo mbola tsy azo ao amin'ny hevitra famelomana eny zareo sady za mbola metsiketsika mafy aloha ianao mbola marary ange ianao dia ara-baina zany tsika tsy nisy maty foa manena tamin'ny lozana azo antsika iny mbola samy tonga so mahatsara atao trano aloha
tena misaotra letsy tampoka loatra tamintsika koa iny zavatra niseho iny tsy nisy nanapo. Fa raha azoko tsara nge zany ndray dia mety ny bibioli iny izany namono andra-pandro ny vady Ie, mazava ho azy fa tsy maintsy hoe iny namono azy ireoko. Finina loatra ary no nahatonga ny bibioli nanao toy izany. Mahagaga eno Araka nambarany dada tamiko aloha dia iny biby olona ino no tena tompony io tany azony tompoko lara-pandry ao ambony ala io ny fampiresaka mantsy zazy dady omaly. Fa ahoana le ty? Tantaro tsara hoe chérie. Eno talohany nisy tranobongo kely nipetrahany tany nanambady niteraka dimy izy dia namboly sy niopy no nataony zareo antom-pivelomana. Ndray andro nefa hono nisy karazan'olona soavazy monina analy reny na ilay antsoina hoe kanibaly reny tonga nanafika an zareo netindreo kanibaly reo babo noho izany izy rehetra ny vady amanjana niaraka tamin'le rangahy. Tsy hita hoe taiza ny toerana nitondrany azy ireo hatramin'izao araka nambaran'ny olona ho ihany dada mantsy ahy ary mbola baraingy be amintsika ny antony natonga azy hivadika biby olona. Taty aoriana dia fantatry rapandry ny fisiany ho tany iray ao ambon'ala io ka izany natonga azy voasarika ambony tany. Avoakaraha teo moa no asan'izy mivady ka mora ho azy no nanao taratasy sandoka angalana ny tany. Ay ve ka nisy tantara ohatr'izany io tany ao ambony ala io dia nanara-mason'ny taniny ihany izany le rangahy nivadika biby iny ka namono azy ireo tamin'ny fomba mahatsiravina namono dadatoany lahy. Ie, sarotiny tamin'ny fananana izy ka zay ny eo tsara karaka le lazanao zany hoe rapandro ny sarotiny tamin'ny fanananko. Aika le rangahy tena tompony ny tena sarotiny izay tsisa fa le biby olona ny fofony haitsika fa tsy mihinan'olona ve izy ireo Karaha mihinan'olona ne zareo mety tsisy hita no fony dadatsoany ery fa tsy fantatra izay tena marina. Asa aloha fa araka ny lazaiko dia ilay olona nivadika biby no tena tompon'ny tany hatramin'izay fa azon-drapandro mivady ilay tany taty aoriana na ilay voankazo marobe ao azany efa nambolen'ireo olona teo aloha fa namatam-bonina fotsiny dadatoa taty aoriana Mazava ny tantara rehetra. Saika vonony koa zany sika raha nisy kely satria fantany fa manana relation tamin'ny garapandry. Izany mihitsy ka. Ero anefa nilaza hoe efa nandalo matetika tany tao aoriana nahafatesany fa tsy nataony ninona. Ie, mety hoe tsy fantany fandalovako ka tamintsika rehetra tany vao fantany ka nifofony ny vonoiny ary magaga koa fa tsy ataony inona ilay gardien Izy amola tsy ny mahita raha ohatra ka miray tsokombakomba amin'ilay biby olona ny gardian'lisana. Aiza Zany raha azoko tsara ane zany dia mbola velany daholo ireo vady aman-janany fa mety efa mivadika sauvage toy ireo namaabo azy fotsiny. possible Mba tsy izy rehetra aza nanafika antsika raha zaniko. Raha zany ny zava-nisy dia tsy haiko tsony izay nahazo antsika. angamba mety ho ady be tsy vita tao ambonina ala zay ray anefa nresina isika naro zareo. Izay ny eo aiza no aresentsika an'ireny. efa vita ihany iny ary noko fa tsy hisy intsony amin'ny fiainantsika tsy aleo ve miova zavatra hafa amin'izay eno Ohatra hoe rovina no ataony raha fanambadiantsika ohatra. ataoko fa ampiarahana moa izy io. Marina mihitsy zany ka arakaratsika ihany ko raha mety amintsika dia ampiarahana eno Nahoana moa tsy edy fa tsy atao any ambony ala kosa. Sao tonga avy any daholo ny fianakavian'ilay biby olona natrika andrarahantsika. asa malatsaka ho andrery eny Kitako Sady hitady lozany indray ve eto andrenivohitra ihany nanaovana azy. sady fandehanana azy efa nanenenanako sa tsy nanenenana moa tsy haiko raikitra aloha zany fa ampiarahana ny raharahantsika fa za io manana hevitra indray hoe andoandreo any amin'ilay restaurant Lolita. Za daholo ny miantoka ny lany rehetra noho ny hafaliako tamin'ny fahazoana fahasalamana sy izao fivadihan'ny finamananao mafiorina izao indray anambady amin'izay moa lesitsika tiako ny andro malaza sisa no andrasana. Zany mihitsy dia mba matotra amin'izay ary za rehefa tena matotra be ka andora ivoaka sika fa tsy maninona
ifanampiany eo daholo zay lany sa ho andao ary ndao ndao ary ary rado tsy mahazo misotro zava-mamamy ntsony ala aleo atao sakafo mavoko dia ampiana jus fotsiny. zany hono le ty tolo zany le ty mitodika ny atokotany any fotsiny. ie tsy zany fa ohatrany variana kely fosiny ahy ena kia aleo fa tsy sotrotsony raha ohatra ka izay mahafinaritra andry somba ny sipa kely lavariana laro teo. sary-piaro sady iony ie anaiky io dia nahoana moa zany tsy ho sary-piaro eno ahy tsy afaka makaiza ntsony eo fa aza manandry iry iny ary lahy rery ka za koa zany hoe tsy afaka tanandry intsony eny ariko dia matsoky efa reto nykomantsika dia samy mandray ny azy dia mihinana. eny ary samy mandray sy ninana. misotra betsaka le Israely sady miresaka ihany sika zany iny ahoana marina ho any mety fiainantsika ahoana ny tiandry lazaina fiainam-pitiavantsika lesy tsy aleo tonga dia rana mazinikety izay ho fisotrany mbola andalo dingana maromaro ange zany atao aloha ny vodondry dia orin'izay dia ataonay ny fisoratana. aleo ty ampiarahana ny fisoratana sy ny fanamasinana mba iarana amin'le dépense be zany marina tokoa zany teny rato zany eny mbola irahana midinika amin'ray aman-dreny koa ane zany izay tapaky ny mareoko zay zany aleo atrehana aloha sakafo eto ambanimaso dia mandeha ka zany eo sady misy ambaratonga nono ny zavatra rehetra. marina dy zany izy koa vita soma tsara ihany raha fanambadiana sery herinandro izay ny lasa dia nampiarahana tokoa ny sy rato mivady nakotrokotroka izany mariazina izany feno hipoka ny trano filanonana efa hitoko sioniko mba tsy tara indray izy izany manahoana ki iony manao malala ahoana ny tokantrano vao ao izy ao mahafinaritra ary nareo roa kely nga dia misy hoe ahoana fa ao koa izy ao tsara ke izany fa dia mirary ny tokantranontsika samy atezavy zany eny akiko fa enjana be nge kely mikarakara tokantrano fa ahoana za le zatra ny ara-mipetraka tamin'iray aman-dreniko na dia nisafidy loaka fotsiny aza dia efa mamako loha ie tena marina aloha zany fa atao izay hampazotomana any oriana angambaki tady-panampy mihitsy tsy hoaraka raha hoe enjena ny asa enjena mikarakarana tokantrano amin'izao aloha aleo amin'izao ihany tsy manina koa ane zany fa mba olona azo antoka kita diavina anavatra kizy avy any ambanivohitra kiza mino fa afaka mandefiny ny toanay avy any fa tsy mbola zao anie zany eny mety zany oay efa tonga tsy atsena kitsika roa eny tokoa ividy ravitoto kely aloha kia aleo mba atao ravitoto sy nakisondray androany sabotsy tiako be zany fa tsy dia tsy niery trondro ny ano ataoko akia ndao areraka ndao fa inona marina le zavatra saika ho resahan'ny lahatany ampiasany indra hery saika diniko tsy zany lesy fa misy tany malalaka amidy eny Andrainjato kasomba toko ny vidintsika elana amin'ity manofa trano lavy ity marina zany ve
fa manodidina notriny eo nefa izany Mbola tsy haiko tsara aloha fa le bandekama mipetraka iny no nanipiresaka an'izany tamiko e. Dia hitako hoe mety amintsika. Mety izany fa edy varotra tsara aloha dia iarahana eo e. Mino fa tsy andany izany mantsy nivaditsika reo lahy. Ka efa natsipiko tany malala koa aloha dia tsy nandà izy. Kosa Sady manana fikasana norina magasin koa manko izay. Rehefa bevoka mantsy le tsy nivadika iny mety tsy asa intsony satria mety tsy araka ny vatany intsony le asa ataony. izay aloha dia marina e. Ka mba aleo mba asa trano ihany no toy mivarotra no nataony e. Tena mety be ilay izany raha hery ka resao le bandy resahan'ny lahy izay dia ho hita eo ny toyany. Izay fa veloma elahy fa misaraka eto manko ny lalantsika ko. Ok ary lesy e. Okay. Ara-pitso indray izany e. Sûr e. Aleo tena manamboatra trano fa tsy laitsy ty manovotika. Vola efa tokony avy tany-javatra hafa mbola laniana amin'ny efa trano veranga. Aiza ry ony a? Ao ihany ve ndry e? Ay mivadiko. Tonga soa lesy a. Eny akia tonga. Tena somary reraka io fa tamin'ny firy indreny tonga? Ndrava tamin'ny efatra izay androany. Nalaky ny rava kosa nareo raha izanyko. Manahoana marina aloha ny asanareo tamin'ilay hoe nisy piasa androana tsy fidiny noho ny faty antoka e. Nisy piasa folo voatery tsy maintsy nalefa aloha e. Fa toa hoe averina ihany izy ireo rehefa miverina amin'ny loany ny orinasa. Kosa tsara izany fa zao marina ry ony a. Ahoana lesy? Herintaona lasa izay no nitokanantsika trano a. Ianao koa moa nifindra orinasa hafa fa tsy tafaraka taminay sy herintsony. Dia nanana viana ohatr'izao izay ro lahy. Hoe ahoana? Hividy eny Andrainjato ialany amin'ny tiofatrano lafo ty e. Eny Andrainjato raha teo moa mba akaiky ny toeram-piasanao izany hoe tany anorenana trano izany izy io. Sa tsy mety amin'ilay izany? Isy ohatr'izany indray ve? Fa mba azo antoka kanefa le izy so olona misolokona manararoatra ny tano antsika fotsiny a. Mino fa azo antoka ka ery koa tsisy asahanao zavatra masisy toy izany. Sady olona mba nandeha fianarana ihany anie izy iny e. Raikitra ary izany e. Sady efa makaleo ange lesy tia miafiafy aman'olona ity e. Eny e, fa natao aza anie izany trano izany dia mbola mandany fotoana lavalava vao mahavita azy e. Eny e, azoko tsara. Fa vao azo ifondrana lesy dia mifindrany dia mamitany tsy vita miadana eo tsika. Efa totona be rindry izany a. Fa andeha tosikely aloha zaky dia avy eo miresadresaka indray tsika. Eny azoko. Sady efa akaiky hamasaka sakafo dia mihinana sika avy eo. Ok ary. Tena reraka lesy zany ka. Zany e. Tena mbola bobaka be koa nefa reto tonta taratasy eto alohako reto. Apitra tio fa za tsy mokozy fotsiny e. Fa zao marina e. Tavaresaka zasy le tompo-tany. Dia ahoana ity? Ohatry ny lamina no le izy e. Fa makeny sika efatra mijery azy raha amin'ny alady tolakandro sady mba manala azy kely eny. Tsy maninona izany e. Aleo andamina kely ny fandaharam-potoananay fotsiny izay mivady dia miaraka mijery azy tsika. Fa aiza ho aiza aloha le izy fa ohatrany tsy hitako a. Atsimo kely université Andrainjato io e. Tonga na fiara tsara raha araka ny nambaran'ilay rangahy tompony tamiko. Fa ho hitantsika eo tsara milady e. Milay kosa lesy izany a. Zay aloha e. Dia efa milady izany mahita azoko. Fa tsy aleo ve ity manao gode kely amin'izay aloha fa tena nona be nge za zany fa miatoandro koa tia ny andro. Ndoary fa tsy olona izany e. Miverina avy any sika mamita ny sisa mbola tsy vita. Aloha ty ny lalana sao dia tazako debe eo e. Zay mihitsy ganareo matahotra azy. Mahasositra ange lesy tena mahasositra amin'ny mpiara-miasa le izy na izany aza. Ndoary tareto ny lalana e. Somary tery andra zao no izy a. Zany e.
Atreto fotsiny velesiny sakana. ka ireny rehefatsika teo reniko. Amiko aloha tsisy olona nefa efiana kely fotsiny samy manana sasany avy dia mahavita trano iray io mbola misy tokotany malalaka kely azy. Ka le mba hitsinjovana ny zanantsika ny oriana any Elise. miaro azy indraiky izy rehefa lehibe afangamo dia amatam-bonina fotsiny zareo. Na reo retikotsy isika ne malala tsy hanao trano ngezabe ohatry ny ahoana fa trano ray tsotsotra aloha hoe rehefa mahita hafa indray dia anoriana mividy hafa ho any zanantsika. Eny ary moko. Mety amiko aloha ilay izy na somary misitaka kely toy izao ary. Somary mangingina kely tokoa aloha Afaka atao tamboho iray ihany koa ny ity dia ao anatiny ao avy eo no asiana an'ilay trano roa atsika, izany hoe miaraka amin'ny tamboho ao, sa tsy mety izany? Ahoana moa tsy mety? Tsisy olona hafa fa samyntsika ihany reto. Mety amin'ity izany ireo ny. Tsy olana ka ary malala sady mahafaka mifamonjy raha sanatria misy mila izany. Mety ka. Zay izany aleo fa hitady olona afaka manamboatra azy dia amin'ny alatsinainy izao moa no efa anaovana ny taratasy tany rehetra dia miomana amin'ny cotisation samy mandony atsasany. Ary raha tsy manana izay dia ahoana ka? Aiza kosa kia ny karamam-badintsika aza mitoviko. Hita Vazivazy akiny efa niomana ity dia tsy maintsy fitaina na ohatrina na ohatrina. Zay manko. Teneny fotsiny le zay rehetra rehefa ilaina ilay vola dia omena ihany lahy. Amin'ny alarobia izy ilay rangahy tompon'ny tany no akan'ny vola vidiny. Dia talata izany izay manome vola ny lako. Ary tsy aleo amin'izay ve mandeha tsika dia mety soma tsara manko tia ny tany. Ahoana Dia makaiza indray izany sika izao? Dohatsia lala kely ihany Zay indray lazay. mba alahady ny androany. Tsisy otro toka fa aza matahotra ndry. Ahoana liteny fizotran'ny asa fanamboaranao Mandehibe lisy le izy mino aho fa afaka tapa-bolana eo dia vita an'zareo somatsara. Izany hoe amin'ny volana ho avy io dia efa mifindra trano any sika. Ary mba nalako be tokoa lesy izy izany koa. Sady ireo bandy manao azy ireo koa nefa malaza amin'ny asa fanangahana trano io eo amin'ny loko izao no tsy haiko hoe ampitoviana ve ny antsika sa aleo aloha le somary anontaniako kely ny vadiko raha riva dia ampitaiko any lara-pitso anontaniao ary izy inay matso efa milamina ao hatramin'ny loko ety ivelany. Zany milay kosa lesy izany koa. Fa izao marina lity ahoana lity? Tato malala dia manofy ratsy be foana. Nofy ratsy? Nofy ratsy ahoana lity? Tonga nanafika antsika tany amin'ny vilona io ndreo vady aman-janaka lehibe bolona ny fofony antsika tany ambominaly. Mampime koa lesy izany vadiny lahy izany ka. Nofy ririnina angambany azy. Azo omezany lamo ny vadiko izy iny ange lesy manatsindry mandry afafy izany any Zany ve lesy dia mba nofy hitombona. Aiza no ahitany olona soavazy aty amintsika aty. Fa raha mianatra ny manafika antsika aty aloha izy dia ny fatony koa no raisina aty Nga moa any anala aty no afaka hanaovana an'izany rehetrarehetra izany. Ny aty efa tany mandroso. Tsy haiko aloha izay ao ambadika le fa mila amin'ny tany isika ka ny tampoka matsony tsy mahalela. Marina aloha ny an'lahy Avy amin'izay moa lesy sakafo fihinana foana ary tia mahavariana an'ilay eo ambody tele eo. Avy fa mangatsiaka eto ange reto ho avy re mbola nijery vaovao ako. Mazotoa re. Dia reto ny laoka. Misaotra kia. Tsara ery izy izany Izany matsiro be. Fa hono azy ato. Efa mba manao ahoana moa ny asa fanamboarana trano? Efa ho vita hono ndry afaka andro vitsika dia efa mifindra. Fa eo amin'ny loko no atao mitovy sa ahoana? Izay vidiana re dia mety daholo Zaho ve dia ilana hevitra ty amiko indray. Izany mahita sao dia hoe efa miloko ao ny trano izay voagagy indriko.
Miatra ny vita fotsiny dia efa milamina e. Tsisy hoe mainty sa fotsy. Eny ariko, fa ny zavatra nilazainy ery ato koa. Hoe ahoana? Lasa mpaninofo ratsy foana ho malala tato ato. Nofo nono fa tonga nanafika antsika taty amin'ny vila mivady aman-janaka liranga nivadika be olona tany ambony ala. Herintaona lasa iny e. Izany ve? Eto koa moa nisy an'iny. Mahalala anie ka manana tsindrimandry hafahafa izany tokoa e. Sanatria ve dia ho marina? Aiza koa kia, tsy possible izany satria efa nivadika soavazy koa anery olona ka sarotra ho azy ny ahitany aty e. Iza no mahitako. Fa lasa mampatahotra aloha ilay nofo malala izany e. Marina raha ho sahy andeha alina intsony a. Sy ena ary ty, izay no fiavy ve rangahy? Io tsy minomino zavatra io ihany anie mahavoanao rado e. Jereo anie tamin'ny alina tany ambony ala iny e. Raha notsika tamin'ireny tsy nisy lozana azo antsika mihitsy. Saja noho ny azy ny resaka izany ka. Tena leo be a. Ataontsika sy indrindra ny famaly amin'ny zanany eto. Tsara be kosa nanaovany zareo an'ilay tranontsika e. Efitra firy avy izany reto? Efatra aloha ny ao ambany dia misy efitra ohatr'izay koa ao ambony e. Izany hoe valo izany ny fitambarana. Ary nitovy be ny nanaovany azy a? Aiza mety aminareo mivady zao? Aleo nareo no misafidy satria nareo ny tena angadina nanana azy viana kama azy ity e. Aleo izany izay no avaratra e. Nareo ilay atsimo. Tsy maninona ka. Mitovy ihany moa izany ireo fa ozy ianao hoe izay no misafidy ny anaiko. Tsy maninona kia. Dia petraka aty amin'izay moa izany tsika ko. Anana trano vaovao tsisy mpanelongelona intsony. Voaniteny io dia tonga mitsombina be malala. Inona indray ireny eo an-tsainy ao e? Andao androso amin'izay zareo a. Efa mivady iny vavahady. Izany hono e. Andao hitra fa zaho izany efa maika hijeriny ao anatiniko. Dia rovintsika lesy mitatitra ny entana aty. Rapitsy maraina be ka. Fa efa nisy kamiao nomaninay sy hery ihany hitatitra ny entana. Sabi mijery ny azy amin'izay ara aloha zao hoe avy eky malala. Tao variana be ho andry e. Tsara be ilay tranontsika io. Tiako ka. Tena tsara. Fa saingy ilay izy mitokatokana izao no. Zay indraindry. Oka mosy ria. No fotsiny ilay nofinao matetika ireny fa tsy ho marina izany mihitsy e. Ka matahotra ny ahy e. Ao fa hitady gardien sika e. Sa tsy izany? Izay ataonao ka mety daholo. Hitandriry io ny. Izao ny ao anatiny. Mifitra atsimo lakozia. Tena tiako be lesy a. Faly be mihitsy a. Fa izao a. Solona daholo ireny fanaka efa taolo be ireny a. Aleo mifidy vaovao. Dia atao ahoana izany ireny taloha ireny ka? Honinandrin'iny lesy a. Ay. Na misy afaka mividy anie ireny. Indray ary. Tsy maninona izany raha ohatra ka mbola manana tahiry kely tsy hivitanana vaovaoko. Mbola misy ao matoa amin'ny teny an'izany ka. Herinandro sahady izay no nahatongavanay aty Andrinjato. Intelo sahady koa no nandalo tamiko ilay nofo ratsy matetika nahazo anay. Dia saika nitovitovy avokoa ireo nofoko ireo fa tsy ilay omaly alina. Nofoko tamin'izany fa hoe nisy nandoro ilay tranonay vaovao. Tsy hitako tsara aloha raha ny endriko ireo olona nandoro fa hafa efa manaka-danitra no hitako e. Dia taitra teo a. Inona loatra ireny ambadika izany nofoko matetika miverimberina amiko izany. Ihery mandeha miasa maraina, tsy miverina raha tsy hariva. Izaho indray ny talata sy zoma ihany no tena miasa.
So ihany aloha mba mifefy tamboho avo dia avo ty toerana honenanay ty e. Dia so ihany koa mba aty rady mivady no mipetraka fa raha tsy izany angamba dia tena tsy ho tamana aty a. Ary andeha aloha hanoko mbary amin'izay fa hariva ny androko. Efa amin'ny enina sahady izao. Any amin'ny fito ora hariva any izao vao tonga eo indray ilay vato. Tena mpivaly alina marina vao afaka namonjy vidia. Tsisy taksi koa mba afaka manatitra any an-trano intsony. Aleo angam-piatahana be tongotra ity dia miazakazaka kely fotsiny. Io ny an'izay angamba efa gaga hoe nahoana mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Tonga eto tany fotsy sahady aho ty marina. Aleo aloha mandeha mafimafy ihany ka. Ay, maneno anie izany findahako izany. Io mity miantso ity ka. Allô? Efa ho avy re ah. Ie, etỳ tany fotsy. Ok. Rehefa avy eo zany e. Gaga mihitsy le vadika. Ohatray marina. Fa ohatrany misy olona manaraka anie izaho zany e. Andraso hoe mody andeha mora. Jereo fa mandeha mora koa izy. Olona mitafilamo zany fahitako azy zany. Ary aleo andeha mafy indray sao dia dalo anafika ka. Ohatry jereo fa miazakazaka iny koa izy. Andriamanitra, inona reny tiany atao amiko io? So aloha mpivakaika ahy e. Efa hita aloha hita ny vavady. Zay, tonga eto aty fa aleo sokafana malaky ty. Zay fa nisokatra ka. Ary aloha tonga dia tiana angany amin'izay koa. Ohatry fa nisy inona lesy nitao tsepitsepitra be la avy any a. Ndrekaka tsy ary tao mbola kôdikôdy be. Ka rano mihitsy aloha zaka ia. Fa ahoana e. Andrasara aloha e. Tendranonao. Misaotra. Dia lazao amin'izay hoe nisy inona. Iony a. Nisy olona nanaraka teo. Marina hoe? Zany ve dia hivazivaziako amindry e. Nisy nanaraka aho a. Olona misalopona lamba be ohatry ireny tambanivohitra ireny. Ndrekaka dia tsy tratra mihitsy ianao. Zaho aloha tsy tratrany. Nanaraka tamin'izay nalehako fotsiny izy dia tsy haiko hoe nakaiza rehefa tonga tao am-bavady a. Mahagaga koa lesy izany. Inona ary nanarahany anao ohatran'izany? Tena tsy haiko akia. Tsy mahatokololo aloha ilay fihetsiny. Misy antony tiany atao fa tsy haiko hoe inona. Toa mampatahotra lesy izany ka aleo mafisina tsara niditra any sao tonga tampoka aty izany olona izany. Marina izany. Dia ry mivady koa aleo ampandrenesina mialoha mba hisy hiomanany. Ie, aleo fa atsoko ary ery. Ery a, fa iza ny antso anao teo? Irado eky ny antso teo iny a. Nisy nanaraka izany hono izy tany am-podiana taniko. Anga? Andriamanitra fa iza kosa any? Somba ilay olona efa nanaraka ny lazainao any keo ary izany e. Ka raha araka ny nambarany teo anie dia olona iray ihany satria olona misalobona lamba hono e. Toy izany koa manko no nanaraka teo. Mampatahotra izy izany a. Tsy aleo ve miantso pôlisy e? Tsy mety izany fa manadala olona fotsiny e. Dia ahoana ary raha lasa ity izy ireo nefa tsy mahita ninona akory. Ka mampiomana fotsiny lesy a. Ilana mitambokako.
na reny polisy namanao reny ary azo tsonana e, maninona moa? Hoay, to tapaka teo mijiro e. Ie, tapaka fa nahoana tokoa? Misy miantso findayanao aloha e. I rato tsika. Allo? Ahoana raha hery mba hitanareo ve zavatra tokotany io e? Ina ity zany fa tsy hitanay a. Jereo eo am-baravarakely andrefany e. Andraso e? Hoay le ty to misy olona mandehandeha mitondra afo le ty reo a. Ngatsy midino lava vavahady. Midiko tsara fa tsy haiko hoe taiza ny lalany a. Inona ty natao a? Aleo fa hiantso polisy avy hatrana ka aza mivoaka mihitsy aloha nareo a. Eny ary. Fa misy inona mikoropadropaka be ohatr'izao ianao e? Misy zavatra hafahafa ao tokotany ao ry malala. Hiantso polisy mihitsy azo ao. To olona hafahafa maromaro an'ireo mandehandeha ao tokotany ireo e. Jereo aneny fetsiny e. To reto mihitsy le olona azoko tao anaty nofoko a. Andriamanitro, hery antso malaky zany polisy zany aingana e. Ka efa miantso azy aty a. Ka aingana. Zay efa misonona. Allo? Vonjeo zay fa misy manafika e. Efa tafiditra ato tokotranitra zareo. Ety Andrainjato ka. Trano mifefy tambo atsimikely ety e. Mihoatra ny tambory zareo. Misaotra tompoko. Manantena anareo zahay e. Da ahoana hono e? Ho avy eo izy e. Matahotra sheria. Sanatria ve dia hiditra amboletra ty an-trano ety ireo olondreo e? Tsy sahiditra ty zany reo fa azo matahotra ho andry. Fa iny zany zavatra mipapaika any amin'ny tafo zany e. Ohatry ny mitoraka zareo e. Vato zany menjera amin'ny tafo any zany a. Misitata ianao fa ho voy eo. Jereo ohatry fa vaky ny fitahatra no nitora-bato ataon'ilay tsy vanina. Tena mba tsy vanina ka. Zavatra nandaniam-bola zao ve dia nitsombana toy izao? Misitata eo ahy ianao fa voatora-keo aneo ahy e. Tsy ananam-piriny aina. Tsy andeverako kosa aloha zao fa hitoraka avy ato an-trano koa e. Reo vato nalefany aty reto ihany no averiko any aminy. Zany koa ary tatazo e. Iny fa nisy voty eo amin'ny lohany ka nianjera marina. Ka saika voa marina. Raha tsy mahay miala aloha dia voa e. Iza loatra ireo olona mitoraka ireo sheria. Ohatra ny olona soavazy avy any analy reny. Aza koa zany kaka hoe izy ireo e. Tapitra sy many avokoa ny zavatra rehetra eo tokotany. Zany fa misy misikotra ange izany varavarana mety tato amintsika izany e. Miomana ianao fa hiaditsika ry ony a. Misy bazay ao anefitra ambadika ao dia aleo aloha alaiko vetivety. Andriamanitro, finina loatra re ty mahazo anay aty e. Iony a. Tiany ianao tanzomy. Izay niakatra avany tonga dia betahako amin'ity ny lohany fa aizany tsy verina any ireo e. Matahotra be ary ato a. Manana moa hery fa aza mangitakitaka ohatran'io e. Ka matahotra ako. Jereo raha mba voatazonao akory ny kibahiny. Zay ary fa misy niakatra. Iny fampipotra. Aleo asiako avy hatrany. Iny le tsy tatazo a. Dia iny koa ny an'lahy. Dia iny koa ny manaraka raha mbola tsy ampy e. Io reo ny asio a. Miala ma. Ary aleo anaovako azy amin'izay rehefa tsy say ianao e. Mandana le sy miverina andra le tsy vaniny tia. Zay fa torana dia nianjerany ambany ihany. To tsy saniakatra tsony. Niverina nidina ry zareo. Asa zao na ahoana rery mivady ao manoloan'izao tranga misy izao. Jereo anefa lasa nisesika niditra ao amin'izy ireo tokoa ilay olon-deha teo e. So mba tokony hanampy azy sika rato a. Malala zao ny tena raharaha be amin'io izy mikatahotra be iny. Mino fa tsy usahanao toy ny nataontsika teo izy. Ianao koa aza mba tsy sako. Efa saika azony dia mbola tsy manatsainy anisy azy ihany. Toa efa misy pobasy azy zany. Iny tokoa. Tonga angamba n'ilay polisy. Andraso hoe jereko eto. Tena reo mifanjevy amin'ireo olon-dia eo avelany eo ireo ny polisy. Avitra ihany malala sy hery. Jereo fa ataon'ny polisy tsisy miangana ireo olon-dia. Fa olinona reny e.
aza vonona fa tsisy idirako angezy zay adinareo sy ry tompoko lahara-pandry tany aloha tany e. Fa ataonao inona ny vadiko e? Avelao izy! Tena azo ny marina ery. Dia jereo ambanany amin'ny antsy be ny tanany Ahoaka marina e. ireo polisy tokony hanavotra ny akory variana miady amin'ireo namana tokotany fa tsy hitany akory izay ato an-trano. Ahoaka marina e. Andriamanitro, to nitaritarihana ka ny efitra ambadika ny Asa vadiko ny taratarito marina. na e. Asa taratarito na. Fonzeo e! Fonzeo! Hoentinao hoe izany vadiko e! Avelao a izy! Aika anareo ny a. Ohatra misy feo miantsoantso be any ato amin'ny diery ato izany e. Fonzeo! Tena malala mihitsy izany reko izany. Sady mitomany izany mikikika. Moramora ihany ndry a. Izy mihitsy izany. Ary toy ny lafonjy ihany koa nge izany e. Any aloha tonga dia mivonona amin'ity kiba ity. Mitsaitsaka miakatra amin'ny tohatra tsika aloha. Andraso aloha jereko eto fa toa misy famindra ny gatogato na makaty izany a. Oay le ty e. To raha ihery marina. Tena raha ihery nitaritaritin-dralahy miakatra ty e. Salobona be le olona. Tena lerangana anaraka na mihitsy ho salobona be io. Aleo hitapikiko eto fa mivoaka eto tonga dia asiako amin'ity kiba ity. Misy tiatsy aloha ndriry io ny a. Eny ary. Aza mataotahotra an'io izany a. Iny fa minokatra varavarana. Asiako amin'izay ity a. Isa, roa, telo. Iny lesy tatazo a. Efa voatsaratsara eo amin'ny lohany dia nijery. Raha iry a. Misaotra lesy e. Tsy nanino na. Tena efa saika maty ara tsy alako. Fa hoana izy ao ery a. Ary izy malala. Tokoa. Ao an-trano izy e. Andraso tsoko. Malala! Malala! Efa hito a. Misaotra anareo ireny nanavitra ny vadiko a. Saika matin'ilay tsy manjary io ny vadiko. Fa izy io ery a. Tsy izy io fa ilay gardien tany ambonala ihany e. Ay tena mpiray-kendro tamin'ireo olona tokoa izy. Ohatra e. Fa hoana ty e. Le gardien miambina ny tanàna ny tompoko nadadatoanareo any ambonala ve? Eny kia. Tena izy mihitsy io. Na maleranga tompon-tany teo aloha koa izy. Ka tonga nitondra ireo olon-dia tao ambonala rehetra amaly faty. Noho nahafaty le rangaha voadonantsika iny. Izany hoe isan'ireo tonga nanafika antsika koa izany fa dia manjanaka ilay rangaha mivadika biby olona maty tsika tany anala iny. Ohatra nahita vehivavy koa mantsy ateoko. Ka izany ka. Ie, hitako koa iny. Oay, reny tamin'ireny ny polisy reto a. Avy nanenjika ireo sisa tsy maty tany ivelan'ny tanga amin'ny zareo ireny. Arabaina reto tsy nisy maty foamanena tamin'iny alina. Eno a, fa ady izany tao aminay tao izany a. Toa andreny film reny mihitsy. Ndry aza tsy sananao inona azy akoriko. Efa saika azo fa mbola miala. Zany foana ny kibaina rehefa eny an-tanany amin'io. Ka zany atahotrako. Na mijery ny endriny fotsiny aza dia efa mahatorak-kovitra e. Fa angala ity tena mifanjevy tamin'ireo olon-dia ireo tao aminareo koa nareo a. Ohatra. Nisy maromaro nitambosesika tao aminay fa tsisy nataonay niangana na ray azy. Izany a. Ie, dia isaoran'Andriamanitra fa tena niaro antsika izy. Ary nanahoana ny efa rano tany amin'ny bureau polisy tany? Nampidirina am-ponjy avokoa aloha izay tratra e. Indrindra fa le rangaha gardien nitarika azy taty iny. Ohatrany hoe indranga ina nge izany ity le nanaraka omaly avy miasa raha azoko tsara. Ie, iny koa no tazako nanaraka fa tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe le gardien tany ambonala. Tamin'ireny angamba mety efa tsy lavitra ny tranontsika intsony ireny namany tonga nanafika ireny. Matoa adiny iray tao aorian'ilay nanaraka ny rado izy ireo dia tonga. Izay ny eo ahy. Hatramin'izay izany iny ranga iny dia ny tsara vela tsy hita aminareo fotsiny. Ary mety mbola izy ary nilaza tamin'ilay olona isaika hamonantsika tany ambonala tamin'ny alin'ny Patekôty iny. Posibla daholo izany. Tsy nahitana fiatsika hafahafa mihitsy nefa izy hatramin'izay fa
ny tsy zakany dia nafaty ilay namany vodonantsika tamin'ny farany iny e. fa fika masisy ny gardiany lisany tsy zakany kosa aloha nykapoka mafy nataoko tamin'ny lohany iny ka natorana azy. Hitako tsara mihitsy ny nanaovany lahy azy. Mbola nitaritarika ny ery voaka avy hatrany dia kapoka teny an-tampon-dono ny andry. Izay aloha e, raha tsy alahy marina izy dia efa tsy haiko intsony izay nafarako mba marina. Izay angely sy matrana tsy misy avaratra antsika e. Ifamonjy amora na amin'ny sarotra. Efa natambatr'Andriamanitra rehefa efatra izao ka ifampiaro sy ifanohana foana eo amin'ny fiainana. Marina le izany ndrery a. Fa tao mangano ano amin'ny masondrery io a. Fa ahoana kia? Nanohana amin'ny foko be kila teny mivadiko teo a. Efa natabatr'Andriamanitra tokoa angamitsika. Izany indrindra seria. Nanomboka tany amin'ny lycée tsika dia efa mpinamana. Ary ny amafy orona izany tamin'ny alana amin'ny fanambadiana taty aoriana. Nandalo sedra maro isan-karazany tsika nefa toto-tsoa masara ny tantsika ihany avy eo. Dia andao ary saotra n'Andriamanitra ny ampiangonantsika amin'ny lahady izao e. Ie, anomana programma ny ampiangonana indray sika izany amin'ny lahady mihitsy io a. Vonina foana izay ka, sa ahoana kely iona? Isotra ny tompo noho ny fanavotana antsika ary tsy matin'ireo olona amin'ny fofony antsika ireo. Avitra tao an-tanin'olon-dia ihany koa. Tanin'olon-dia. Nolalaovin'ny Axiel, Aina Tsaroy, Sois Faniry ary Tsoko Bienvenue. Nandray feo, Roberto. Nandrindra ny ara teknika, Tandrefy sy Tandindony. Nanantotosa, Vahatrana Saina.